Ketra tamin'ny Menakely maraina io nanatanterahana ny tsena mora ho an'ny commune Pitatafika. Mitondra fanazavana amintsika amin'ny ben'ny tanàna toerana Andriamatoa Rado Raparavelona. Ity zany nietsika amin'ny fomba ataontsika hoe ofisialy voalohany erahan'ny commune Pitatafika miaraka amin'ny tsena mora dia fandaminana lay izy ary ezana lay tsy fanavakavahana mihitsy ny toetra ary ezana ihany koa mba hiavaka amin'izay efa fizarana nandeha atao hoe teto amin'ny commune Pitatafika teo aloha izay mety nisy korotana ihany, nisy korotana kely ihany dia izy tia isaorana ny fitondram-panjakana mahefa. Ny misitraka an'ity tsena mora ity zany eto amin'ny commune Pitatafika dia 500 ary izy ireo dia efa nisy ny atao hoe nanavana azy mialoha satria nisy ny fizarana ny kasibosy mamaimpoana izay avy amin'ny ministeran'ny varotra dia mora kokoa zany no mandrindran'izy ireo. Raha ny zavatra hitantsika moa dia tena tsy ampy raha le isan'le mponina mba te azo an'izany lay hetsika androany fa hetsika voalohany ity ary everina fa tsy ho ela fa angatana amin'ny fitondram-panjakana dia efa isy ny fiverenana ary ataontsika ezahana mba hihoatran'ny 500 ny olona hisitraka an'izy ity. Madame Ida mety akamafy be izy eo ihany ianao nge Madame Ida rehefa mbola tonga ny filan'ny vahoaka satria mbola mila ao anatin'izao fahasahiranana ny raha malala zao ny misy ny coronavirus izay tenin'Andriamatoa filoham-pirenena ny ivondronantsika mba tsisy ny politika fa ao anatin'ny tena mba fiarahan'ny jasa malagasy ity fiarahantsika ity dia Madame Ida milanao milanao reto vahoaka reto fahazalaviny tsy zany mety akamafy be Madame Ida e. Isaorana be da be ny mpandrindra ny sosialy ihany koa ao ihany koa ny sécurité isaorana be da be ihany koa ny gendarmerie izay tazana eto izay vao antsoina dia andro alina ary miasa akaiky miaraka amin'ny commune Pitatafika dia ampitiavana be nanaovantsika azy zay vary dia menaka izay zany ary telokilao zany no anjaran'ny olona ray dia miaraka amin'ny menaka ray litatra. Ny équipement ataon'ny commune moa zany satria ny logistika rehetra dia ny commune Pitatafika eo ilay fanentanana amin'ny ady amin'ny coronavirus ny fanasan-tanana ny fitondrana kasibosy izay fanentanana ihany koa aty anivon'ny commune dia ny équipan'ny commune vitsivitsy miaraka amin'ny civil sy ny gendarmerie no miaraka amin'ny sala amin'izao fizarana izao. Ny sotram-pilaminana fizarana ny tsena mora izay fiarah-miasa teo amin'ny commune Pitatafika sy ny fitondram-panjakana mahefa.